Coucou, coucou. Pause, pause. Tapitra ny pôzipôzy, inona ny resakantsika androany dia hoe fa ahoana ireny lehilahy vao mihaona tsy misy iray volana, tsy misy roa volana dia dao ilely resaka lely, tsy misy afa-tsy lely mahafinaritra anazy ato anaty mesary, tsy misy afa-tsy resaka lely. Rehefa tsy mahazoto indray dia hisaraka any ao anatin'ny sainy. Torohevitra ho an'ny tovovavy ny resako voalohany, efa fomban-dehilahy io. Na lehilahy manambady ara dia izany koa ny ao anatin'ny sain'ny lehilahy manambady, ilely. Matoa izany lehilahy manambady mampirafy dia ilely ny ao anatin'ny sainy fa izy tsy hisaraka ny vadiny izany indrisy fotsiny ataony fitaovana fotsiny, ataony fiatsaram-belatsihy hoe saraka izay nefa mody any amin'ny vadiny foana izy isanandro. Ka izay efa toetra ratsin'ny lehilahy dia hoe resaka lely. Ho an'ny tovovavy aloha ny resaka voalohany dia ny hoe indria tsy mahazo manaikinaiky lehilahy amin'ny zavatra tsy misy dikany. Misipa ianareo, mbola mpianatra, tsy manino manao sipa fa ny milely, raha manao resaka lely ny lehilahy miaraka amindria aza raisina hoe tena matotra ilay izy fa mbola kilalao. Raha bevoka eo indria, izy ny tsy ka vady andria, raha bevoka eo indria hijaly nge ndria, ny zanakareo nge hijaly e. Ary ny tena loza avy eo ny tokantranonareo korotana, indriny no hijaly voaloha satria lasa vehivavy tsy niriny ndre. Izy tsy teny amindria izany mihitsy hoe tsy tena nge no vadiko e. Fa ireny ditran-dehilahy ao anatin'ny tokantrano ireny dia voalohany vary lava. Ireny no atao hoe mivary lava. Tsy afaka misaraka izy anefa fa tsy maintsy hoe indriny no efa tsy maintsy vadiny eo. Lasa izy mandeha manalaza miaraka amin'ny namany eny fotsiny. Fa ireny ny toetra ratsin'ny lehilahy ireny mivary lava ireny. Mamitaoka, mifoka, miloko, mampirafy. Mody ao amindria any izy nefa dia zakaindria ilay izy. Nisy roana an'izay loza izay dia aleo, tsy aleo ve mba ahemotra kely ilay miteraka loha loatra. Tsy mahazo manokatra fialoha loatra izany ndria fa efa fomba ratsin'ny lehilahy io ilay hoe ndao ilely resaka lely ato anatin'ny mesazy, resaka lely amin'ny karazan-javatra rehetrarehetra hoe rehefa mihaona dia hoe ndao ilely. Tsy mila manao an'izany ndry. Raha tena tiandry tokoa ny lehilahy voalohany mitsinjo no avinareo roa. Inona no ataony voalohany? Manao izay hatafitanareo roa, mbola mpianatra ianareo roa. Efa tafita nareo roa, manana ny asanareo roa, hoe mbola miaraka ihany nareo roa. Tsara nge izany, tsisy maharatsy an'izany dia mivady avy eo miara-mifanohana dia miara-tafita, miaraka manatafita zaza. Rehefa lasa manambady avy eo ny ankizy ianareo roa miaraka antitra, izay ilay atao hoe lamban'akoho. Tsara nge izany, misy maharatsy an'izany. Izany no tokony ataony ny tanora malagasy manomboka androany, fa tsy manao be vovoka fahatany fotsiny hoe hanamboamboatra zaza dia izay. Ny vehivavy moa no tena mampalahelo, tena hidirana angano amin'ilay saingy atao akory fa izay ilay lalam-piainana izay fa akorazy daholo ny vehivavy rehetra izay tokan-tena miesaka manao izay hatafitan'ny zanany. Ary ho an'ny lisany ihany koa lehilahy dia tongava saina, manenina ihany nge lisany, maneno ny lisany, maneno ny lisany fa tsy mitantara sy tsy miteny fotsiny. Io izany mialohan'ny fanenena dia dinihana. Efa mankasitraka tompoko.